Firena iretika kely ny baolina kitra eny anivon'ny fiangonana izy ity Orange Kitra miaraka amin'ny Ligin'Analamanga izay ny Ligin'Analamanga moa no mpikarakara ity fifaninanana ity izay ireo ny anivon'ny fiangonana kosa no mandray anjara amin'izany. Omaly no nanomboka ny andro voalohany amin'ny fifaninanana. Nampiseho fiara-mientana avokoa ireo mpandray anjara amin'ny fifaninanana baolina kitra karakarain'ny Ligin'Analamanga sy ny Orange Madagascar ny sabotsy maraina teo nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny Orange Kitra Fiangonana. Araka ny efa nandaharana azy moa dia azakazaka madinika ny ainga teny amin'ny tranombokim-pirenena ka hatreny amin'ny kianja Mahamasina no nanokafana ity hetsika ity. Akoatra ny mpilalao avy eny anivon'ny fiangonana Nosokafana sy ny mpikambanao amin'ny Ligin'Analamanga ary ny Orange Madagascar dia tonga namin'ny voninahitra sy niarany azakazaka tamin'ny rehetra ihany koa ny lehiben'ny faritra Analamanga. Teo ihany koa ny solotenan'ny ministeran'ny fifandraisan-davitra sy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Taorin'izay dia nisy ny lalao ara-piralahiana ankatroan'ny ekipan'ny ben'ny tanàna eto Analamanga sy ny ekipan'ny mpitondra fivavahana. Nisaraka hady sahala telo moa no rotota tamin'ity lalao ity. Mariana fa ny farany herinandro manaraka io no hanomboka ny fifanitsanana amin'ity Orange Kitra Fiangonana ity raha nambaran'ny filohan'ny Ligin'Analamanga eny Tsorakotoarimanana. Raha tokoa tiany Orange Kitra Fiangonana iarahana amin'ny fiangonana eto Analamanga. Maro ny mpandray anjara ary mafitsika tokoa zareo amin'ny fandraisana anjara zany. Dia isy ny fiaonan'ireo fiangonana rehetra zany toa dia zay resy zany dia toa dia midina amin'ny fifaninanana ambanimbany kokoa ny lenandrisy. Ohatr'izay zany ny anaovana azy dia ohatr'izay hatrany hatrany mandra-paha fiainan'le izy. Amin'ny lafiny anankiray koa misy ny fifaninanana io any amin'ilay faritra misy any amin'ilay section misy eto amin'ny Ligin'Analamanga. Rehefa mifarana zany zay rehetrarehetra zay dia misy ekipa 90 ampiaonina amin'ny poule 4 zany 4 poule de 4 zany no anaovana anazy ka amin'ny lalao famaranana dia isy ihany koa ny lanonana tahaka an'izao. Taorin'ny fikarakarana ny Orange Kitra ho an'ny fokontany sy ny lycée dia andrasana indray araka izany ny lalao ataon'ireo mpankafy baolina kitra eny anivon'ny fiangonana.